Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une victoire, une invitation à l'ensemble des étudiants passionnés par l'informatique et à tous ceux qui rêvent de dépasser les limites du possible. MISA ne représente pas seulement une équipe, mais une communauté unie par la curiosité et par la volonté de pousser nos propres limites. Cette victoire est le fruit de notre travail acharné et de notre engagement envers l'excellence. Ny compétition aloha voalohany indrindra ny testena resaka créativité dia ny resaka logique dia ny capacité à résoudre problème resaka algorithme zany. Misy sujet zany eo dia manamboatra programme informatique ianao amin'ny zay langage de programmation tianao ampiasaina dia amahana an'le problème napetraka. Ezaka aloha be da be satria tao anatin'le vacances reny no nanokana fotoana mihitsy hoe isakin'izao no manao entraînement dia miaraka miconnecté daholo dia miaraka mivoatranao. Ny étape voalohany aloha ny qualification nationale dia zay no mitondra ny fandresena dia avy eo tamin'ny étape teto Afrika sy Moyen-Orient nisy ny quart de finale dia nandritra ny épreuve ny quart de finale combat de botte le épreuve natao dia tafiditra 8 premier moa zany zay dia avy eo tafiakatra demi-finale dia rehefa tonga demi-finale amin'izay dia ny épreuve natao tamin'ny demi-finale coding escape dia zay no nitondra ny laharana voalohany navita ny sujet tao anatin'ny 54 minutes. Dia rehefa tonga finale amin'izay dia ny épreuve natao class of code dia ny fitambaran'ny point isaky ny olona rehetra ao anaty ekipa no nakambana no nahazona ny fandresena iny. Par rapport amin'ny any ivelany aloha manana ny maha-izy azy ny tanora malagasy ao amin'ny resaka codage fa mety ny resaka fanampiana avy any amin'ny fitondrana angamba zao no tokony ampiana satria lasa tsy ampy le fanosehana le tanora ankehitriny amin'ny resaka informatique. Tena hitako olana amin'ny eto Madagasikara zao amin'izao ny resaka fahalafosan'ny connexion internet dia nefany amin'ny eo amin'ny resaka informatique na vao manao projet ianao na manao zavatra kely dia mila internet foana dia nefa eto amintsika par rapport amin'ny pays hafa lafo kokoa ny internet. Ny landran'ny compétition ohatry zao angamba mba ahafantaran'ny olona hoe mahay ny mpianatry université fandrakana fa tsy voatery hoe mandeha makany amin'ny privé ianao andoha-bola be ianao fa na makany amin'ny fandrakana ianao ka manao ezaka dia mbola tsy mena mitaha amin'ny any amin'ny hafa.